mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tatra ity fotoana manokana narantsika ny lesona faharoa ity, lesona ho an'ny lehibe ary miarahabanao tafiditra anatin'izao herinandro avao zao indray. Misaotra an'Andriamanitra isika satria amin'ny tantanantsika mandrakariva hatrany izy. Ny rina dia hitondra vokatsoa anao mandrakariva fianarana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra mbola ve-pisaorana anao izahay ny amin'ny aina sy ny hery omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay mandrisika anay hianatra ny teninao. Gataka aminao ihany koa izahay mba ho hita taratra eny amin'ny fiainanay, ifandraisanay an'izany ka mba ho fitoriana velona ho hitan'ny rehetra araka ny ataonay sy ny antom-pisianay ny fianaranay ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Andriamanitra telo izay iray ilay nandohan'ny iraka. Andriamanitra telo izay iray ilay nandohan'ny iraka. Jesosy no lohalaharana sy ivon'ny irak'Andriamanitra masina. Ao amin'ny soratra amin'ny mahalalam-pamonjena azy dia Kristy mihitsy no nilaza hoe ozy izy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray ozy izy afa-tsy aminay lalana. Kanefa manampy antsika koa Jesosy hatakatra fa manan-danja lehibe eo amin'ny asa nanirana azy ilay Andriamanitra telo izay iray. Izay rehetra nataon'i Kristy dia ho an'ny rainy, na avy amin'ny rainy izay any an-danitra. Ao kanefa tsy ho adinoantsika fa tsy fon'izy teto amin'izao tontolo izao nanombohan'i Jesosy ny asany. Efa noraisiny tamin'ny ray talohany nanorenana an'izao tontolo izao azy zany. Koa fony tsy mbola ara ny fanorenana an'ity planeta antsika ity dia efa nanao drafitra nakaiky ny taranak'olombelona Andriamanitra ary niditra ny sitrapo tao amin'ny tantaran'olombelona izy mba ho toy ny fikasany. Nary an'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra ary efa tonga ny fotoan'andro dia nasehon'Andriamanitra ny fitiavany tamin'ny nanirahany zanany ho teto an-tany. Tonga ny zanaka maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nandresy ny fahafatesana. Avy eo dia nanderan'Andriamanitra iray mifanahy masina mba ho eto amintsika hamita ny asa izay nanirahana azy ary ihany koa mba ho eto amintsika hankahery antsika amin'ny fotoana rehetra azahoantsika hery miady amin'ny ratsy. Mbola mitohy manjaka ankehitriny ny asa andraisiny zanaka amin'ny alalan'ny voakan'Andriamanitra izay omeny hery sy rany hamita iraka anatin'izany izao sy anao. Na dia tsy hita ao amin'ny Baiboly aza ny teny hoe Andriamanitra telo izay iray dia pirofo maro kosa no hita ao amin'ny soratra masina maneho ny fiarahany miasa ho famitana ny iraka. Ohatra nyseho tamin'ny mpianany i Kristy tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ka nanome an'izao teny fikazana izao taminy manao hoe arindro izao mampitondra ny teny fikasany raiko ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Aseho eto ny mahazava misy ny asa tanteran'Andriamanitra telo izay iray. Ny teny fikasana indray nitoky omeny zanaka ho fanatanterana ny teny fikasana ary ilay nampanantenana tao amin'ny teny fikasana dia ny fahatongavan'ny fanahy masina. Hitantsika araka izany fa tsy asantsika, tsy atsika ny asa, tsy asantsika fa asan'Andriamanitra telo izay iray ary raha azy dia tsy maintsy ahomby ary tsy maintsy hisy ianao. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia ianao ve ho anisan'ny mpiara-maombinantoka amin'Andriamanitra, anisan'ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mety ahafahanao mandray anjara, tsy voatery toriteny, tsy voatery ahira fa na dia ny asa izay ataonao aza rehefa ataonao mpitiavana ary entinao hanehoana an'Andriamanitra dia efa zava-dehibe izay, efa ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra izay. N'inona zavatra sahintsika dia tokony hitataratra sy ho hitataratra mandrakariva fa olombonjena mandrakariva isika. Amen.
Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona omenao anain'io izany. Mangataka aminao izahay mba hankaheranay mandrakariva ianao ary ampatsiahanay fa ianao dia nanam-pitiavana anay hatramin'ny voalohany ary manam-pitiavana anay ankehitriny ary ho mandrakizay. Inoanay tokoa fa eto ankilanay ianao satria izay dia mitady anao ary tianao ihany koa ny hanananao fifandraisana aminay. Kometeza hiasa amin'ny mpanomponao tsirairay avy izao izay miaino sy manaraka izao fandarana izao ka ho fanehoana ny voninahitra ao anie ny antom-pisianay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.